Tandremo ny mangalabadin'olona fa tsy misangy aminao ny tompombady. Tranga izay matetika fahinontsika izay resaka trangana fangalaram-badin'olona izay. Misy anefa ny amin'ireny vadin'olona izay alainao ireny dia tsy mahavita mitazona ny fonitsony ka mety hahafaty anao izany. Toy izany ny trangan'izy io tany Mandritsara tamin'iny faraparan'ny herinandro iny. Rangahy tratra ny tompombady teo ampanaovana firaisan-daranofo tamin'ny vadiny no maty nokapahiny tamin'ny antsy. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fangalaram-badin'olona no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Stationnement fasan'ny karana, mila fandaminana fa be loatra ireo mpanera sy ny tsy hay intsony. Miambina ireo zay avy miara taxi be ireo andian-dehilahy izay tsy hay intsony hoe mpanera ve sa mpiasan'ny coopérative ve sa mpisoloky. Aty ny Ambatolampy Antsirabe Ambositra tonga dia mandeha. Tonga dia misy mibata ihany koa ny entana. Aleonay eny Ankadimbahoaka no maka taxi brosy fa tsy hay intsony ilay eo amin'ny fasan'ny karana hoy ny raim-pianakaviana iray izay naneho ny heviny. Misy fotoana manjavona ny entana. Ny fitakiana vola isaky ny mihetsika tsy resahana intsony hoy izy ka mila fandaminana e. Any Ambotry Manjaka rongony iray taona mahery no nidorana. Rongony milanja 520 kilao na ray faingo 820 taona no sarin'ny polisy miady amin'ny fanaparitahana sy fidorohana ny zava-mahadomelona tamin'ny volana janoary ity no nidorana teny Ambotry Manjaka tamin'iny afako mahaliana rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny fitsarana. Ny 8 sy 10 janoary teo no nahatratrarana ireo rongony ireo izay tany Antsirabe niaraka tamin'ny olona misa 4 izay samy efa natolotra ny fitsarana ary efa nahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora avokoa. Andao indray raha ho resantsika ny mahakasika any Ariary. Avaiza marina no ny avian'ny teny hoe Ariary. Fiaviana aralitera avy amin'ny teny arabo hoe rialy na alrialy no fiavian'ny teny hoe Ariary. Noho ny fifandraisana tamin'ireo firenena arabo Soali no nahatonga anio fiantsoana io. Fiaviana ara-tantara tamin'ny malagasy talohan'ny fanjanahantany dia fomba fanisa na unité de compte ambony indrindra ny ariary ary fomba fanisan-danja na unité de masse ihany koa. Iray ariary mitovy amin'ny 9 sokajy sy mitovy amin'ny 87 eranambatry izany hoe 27 vary iray venty izany hoe 27 vary ankotry. Niasa tamin'izany fotoana izany moa ny piastre na anarambola espagnol izay nangalany ariary tahaka ny valeur d'argent métal satria dia iray ariary mitovy amin'ny iray piastre izany hoe 15 gramma ary 27 vary ankotry. Fanampiny ny ariary vy, iray ariary acier, 2 ariary ariary roa acier plaque cuivre, 5 ariary acier plaque cuivre, 10 ariary acier inox forme heptagonale, 20 ariary acier plaque nickel forme décagonale, 50 ariary acier inox forme hendecagonale. Tafika zandary polisy-pirenena izay nivory teny Ivato niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ambony. Niatrika fivoriana teny Ivato ireo tompon'andraikitra ambony avy amin'ny tafika zandarmaria ary ny polisy-pirenena. Jeritodika tombanezaka ary fibanjinina ny hoavy no voalaza fa antony fivoriana. Teny niverimberina tao anatin'ny kabary izay ny fandimbiasana ny hoe mila miray hina misy ny ambana aoka tsy ho voarebireby ny campagne de division. Asiantsika jeritodika kely ny eo amin'ny resaky ny vidim-bary izay tsy mitsahatra midangana ny vidiny tato ato zay satria mantsy isika malagasy dia
olona mora manadino izay. Misy fotoana marina isika tena mora manadino ny zavatra rehetra izay mandalo. Tamin'ny taona 2024 ohatra dia nilaza isika tamin'izay fa miala iravalmanana satria tamin'izany fotoana izany niakatra ariary ny iray kilograma tamin'ny vidim-bary ary nampitarainany besin'ny maro izany fiakarana sy vidangany vidim-piainana tamin'izany fotoana izany. Tonga nefa ny taona 2024 izay fotoana nitondrany Andriamatoa Hira Rajaonarimampianina ary tafiakatra any amin'ny 700 ariary ny iray kilao tamin'ny vidim-bary dia hoy isika tamin'izay fotoana izay fa miala indray i Rajao fa tsy mety izao ataony izao. Amin'izao ankehitriny nefa nisika dia tafiakatra 400 ariary ny iray kilao amin'izany vidim-bary izany. Ahoana reny toyny izao fidangany vidim-bary izao raha tsy misy fiovana izao fitotoizany fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao ankehitriny izao. Ny vidim-piainana miakatra nefa ny karama dia mijanona toy ny taloha hatrany. Aiza ho aiza ny hamelomana ny vady aman-janaka raha izao no tsy misy fiovana. Ao Antananarivo renivohitra ao manoloana ny fidinan'ny vidin-tsolika dia tsy mbola nahitana fidinana ihany koa ny sarandalany ireo zay taxi be mivezivezy ao Antananarivo renivohitra ao. Nefa ny raha nahita sy ny raha nahalala fa nandritra ireny fiakaran'ny vidin-tsolika ireny no antony nampiakatra ny sarandalana ao Antananarivo renivohitra ao. Amin'izao anefa nidina ny vidin-tsolika fa ny sarandalana dia mbola mijanona toy ny taloha hatrany. Andao amin'izay ho resahantsika ity resaka fangalaram-badin'olona ity. Tsy vitsy amintsika no mieboebo sy mirehareha fatratra ity tsiroa rehefa mahazo vadin'olona izay. Ny sasany aza moa dia mbola sahany ihany no mideradera an'ilay vadin'olona izay nangalariny. Tadidio anefa fa isany zavatra iray ahazona fahavalo izay farakin'izay haingana izany resaka fangalaram-bady izany satria zavatra izay tena tsy lefitry ny fontsika olombelona izany hoe ny vadiko lasanao na ihany koa ny vadinao lasako. Rehefa mahazo vadin'olona ianao dia afaka mifaly sy mieboebo eraky ny tanàna fa rehefa vadinao kosa ny lasan'olona dia mety tsapanao amin'izay ilay maharary amin'izay fotoana izay ary mety tsy ho zakanao izany. Ny trangan-javatra tahaka an'izany no niseho tany Amandritsara izay resaka fangalaram-badin'olona izay. Tao amin'ny komina ruraly Nampataka maro reny tao Amandritsara no niseho ity tantara ity. Voalaza fa tratra ny tompom-bady teo ampanaovana firaisana ranofo tamin'ny vadiny ity rangahy ity ny herinandro lasa teo iny ka notetehany mba ho faty. Avy any Andilamena ilay rangahy maty izay voakapa tamin'ny antsy izay. Efa malaza ratsy amin'ny fiarahana amin'ny vadin'olona io rangahy io. Efa nisy fotoana izy nanarina fa vafabe no nasetry n'ireo izay mananatra azy. Nosomboakiny Andilamena tsy matahotra ady izany hoy izy tamin'izany fotoana izany araky ny fanazavana hatrany rehefa namaly an'ireo izay nananatra azy. Nosamboriny miaramila ary noentina tamin'ny zandary tao Marotandrano ilay tompom-bady sy ny vadiny. Efa nisy fitoriana nataon'ny fianakaviana any amin'ny zandary any Andilamena ka nisy fampiresahana teo amin'ny samy tompona andraikitra ka nalefa any Andilamena izy mivady natao famitorana ary hakarina fitsarana ka nihanatra ninona ny hatanjahanao sy ny hamanjanao dia mba mahaiza ihany manaja ny hafa ary na dia efa hitanao fa molamola aminao ilay vadin'olona dia hajao ihany izy rehefa mbola ao anatin'ny tokantranony izay fa sao dia hanenenanao izay fangalaranao vadin'olona izay ka miebebo fatratra anao fa mahazo vadin'olona izay. Mety tsy ny olon-drehetra no afaka handefitra anao amin'izany fa misy ireo olona izay tsy halefitra ka mety hahafaty anao. Amin'ny manaraka dia mailomailo ihany rehefa hangalatra vadin'olona sy hanao firaisana ranofo amin'ny vadin'olona izay sao dia ho fatifaty fahatany eo. Izay zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefako eto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.